Misy ny tena devoly dia misy ny devoly foronina raha le rehefa eto an-tanàna. Fa iza zany le tena devoly enjehanareo eto? Fa raha tena hiady amin'ny asan'ny devoly ty fitondrany ty, maninona aloha tsy Rajoelina ny enjehany voalohany? Ataovy le mise en accusation an Rajoelina. Raha tena resa lahatra zany ty fitondrany ty fa hoe asan'ny devoly le zavatra mitranga eto, inona aloha tsy hanenjehana an Rajoelina voalohany indrindrany? Sao de mba ampiasany iny tsy inona azonareo? Fa nareo mi-créer ennemi zay invisible alors que tena misy ennemi visible tena hita eto. Reny olona mangalatra olona mangalatra olona reny ane mpiasan'ny devoly reny raha arak'izay. De au lieu amin'ny mampitondra fanjakana anareo fa tsy mpitondra fivavahana anareo, au lieu de hiady amin'ny asa fanahy anareo, raiso ny andraikitra anareo ama olon'ny fanjakana anareo, olon'ny fizika anareo, olon'ny ekonomia, olon'ny firenena ianareo fa tsy mpitondra fivavahana. Azonareo? Rajoelina zany milibe, manao zay saim-patany. Ary raha fantatrareo fa avy amin'ny andry Rajoelina mampatonga ny déstabilisation eto Madagasikara, ataovy le mise en accusation. Raha manao an'izany nareo faly izahay vahoaka. Fa le izy zany tena hita mihitsy hoe lalaovinareo le izy, tsy accusenareo Rajoelina, amin'izay ahafahanareo miteny hoe ninona zavatra mitranga eto amin'ny firenena misy zavatra tsy mety kely de Rajoelina. Sao de fanarianareo olana hoe fanarianareo tsy fahombiazanareo zany le Rajoelina. Misy tsy fahombiazanareo de tenenareo hoe Rajoelina ny olana. Atoronay anareo ny solution. Eny rehefa manan-kihana moa zany izahay de lazaina fa manan-kihana lava fa tsy manome solution. Azonareo? Kanefa iza ny olona tonga de anome solution de misy miaino, sady efa fantatra fa tsy hiaino nareo fa rehefa manan-kihana nareo de marara ny sezanareo de mandray andraikitra nareo. Ka kihaninay nareo hoe tsy mety le zavatra ataonareo reto, ambatongava saina olona firy nareo de reny ve ny zavatra atao? Aseo ve le firenena hoe farak'izay mahantra indrindra ety amin'ity zao tontolo zao ty no hoe misy problème goavana be eto de mandroaka devoly eraky ny esplanady. Tsy esplanady moa fa parvis. Ka raha tena kristianina nareo tsy manenjika amin'ny finoanareo fa voalohany indrindra aloha misy ny atao hoe principe de laïcité de l'État, zany hoe rehefa mpitondra firenena ianao de mpitondra firenena tsy miditra amin'ny fivavahana. Faharoa, raha tena zay ny finoanao de gardeo anao manokana, fa aza alaina baraka ny fifoazana. Maninona ny hoe alaina baraka ny fifoazana? Satria zao, raha tena fantatrareo fa asan'ny devoly eto, ny devoly tompoko de alehany amin'ny tobo misy anazy. Efa hitanareo zao le tobona franc-maçonnerie, any nareo manao attaque. Be da be ny information afaka takianareo aiza misy tobona franc-maçonnerie, lasinareo mirongatra any mandroaka devoly. Fa c'est ridicule hoe eny amin'ny parvis nareo mandroaka devoly en général. Raha na omby ny fandroasana devoly en général, maninona zany tsy roasina en général fotsiny avy aty Antananarivo tonga de dégage any aloha ataontsika hoe any Afrika Atsimo na dégage any amin'ny planète Mars ohatra ny devoly. Fa nareo aza manaonao foana ohatra zao fa fanatisme ny anaran'izao zavatra zao, fanatisme de forme. Nefa tadio fa le Andriamanitra vavahantsika farak'izay simple de tsy manao forme. Teraka izy tany an-tranon'omby ny rehetrarehetra ny amin'ny fiainany en général tadio fa olona simple kely le soky. De isy teny indray hoe faninany Rajoelina zao de nefa zany Rajoelina zany ny olona nitifitra antsika. De isy teny hoe miteny foana tsika manao vidéo sy ny ohatran'izany de tsy maintsy manao satria mamay le raharaham-pirenena. Mila manao zay mampatonga saina ny vahoaka malagasy ka nday le rehetra. Satria
nisy erisetra dia tena to tena fomba matsiravina mihitsy zany a fara tamina von'olona vehivavim-pandraraha tany mainty rano zazakely mbola manana noaviny tsy manatsiny tany ambositra dia samyny fara tamina resaka hoe fitsaram-bahoaka moa zany izy iny efa nisy fotoana resantsika mikasika ny fitsaram-bahoaka fa ty tamin'ny endriny hafa mihitsy dia reny trangan-javatra reny moa zany zao no isan'ny tarika n'ity fanapahan-kevitra itely amin'le hoe fandraisana ny didim-panjakana amin'ny hanaovana andro fisaonam-pirenena sy ny sisa. Tsika tsy afaka haningana amin'ny mpiarabelona amintsika eto Madagasikara ary samy voakapoka ny saina, tsy afaka manao vaindralatsy mba maharary amin'ireo sanatria niarany mivantana. Mitanisy ianao teo zao ny indrindraindrindra ny ambositra sy mainty rano fa tsy izay ihany akory ny teto. Ny resakintsika eto androany dia tena miara-miombona sy miara-mijery ny zao zavatra mahazo antsika izao fa tsy raviravin-tanana akory. Izay ny raha mikaroko eto ny androany aloha. Zay ny eto. Raha mijery an'ireo rehetrarehetra raha atao jery vaobe araka ny lazainao. Asa rezy hitondrantsika azy satria raha ny fizotra ny firenena amin'ny ankapobeny aloha dia tena hitodika any amin'le tsy mba zaza sy ny commission d'enquête moa ty filazany azy zay efa mivazivazin'ny mpiaino anankiray teto hoe sokatra ny fanadiadiana nefa koa tsy sarahan'ny mpiaino, tsy sarahan'ny vahoaka mihitsy izay miteny dia tsy manasaraka an'ity loza mitatao amin'ny taranaka indrindraindrindra fa na amin'ny olon-dehibe koa ary misy loza mitatao miatra manainy eto amintsika amin'izao fotoana izao dia ampifandraisiny koa amin'ny ady politika izy io. Rehefa jerenao zao ny ankamaroan'izay miteny dia mitodika any amin'ny resaka hoe fanakorontanana. Zay ny ankamaroan'izay miteny. Ho hitantsika miandalana eo moa hoe aizany azotsika hitondrana an'io resaka io mpandanjalanjana fa tsy hoetany. Satria na le didim-panjakana zay mamaritra ny androany io andro fisaonam-pirenena ary dia manoritra mazava mihitsy an'le hoe zay le hoe fanakorontanana fanjakana zay mihitsy le tranga misy amin'ny zao fotoana izao anatin'ny anininy anankiray ao anatin'ny didim-panjakana io. Tsy dia te hahevitra amin'ilay didim-panjakana hoe andro tsy esana sady andraisan-karama aloha. Misy mpanolotsaina ao dia anjara ny manazava an'izay izao no nahatonga ny nanolo-tsaina hoe tsy esana sy andraisan-karama fa za mitodika ato amin'ilay hoe andro fisaonana, andro fifantohana amin'ny zavatra izay miseho ary fanakinana mambavaka moa zany ny anisan'ny ho atao. Asa eraky Madagasikara izy io ny atao Antananarivo dia etsy amin'ny Parvis ny Hôtel de Ville. Zay zao no resaka dia ny tena zany amintsika eto rehefa mady hiezaka mijery sy andanjalanja hoe dia ahoana rehefa vita ny fotoam-bavaka ny andro fisaonana zay raha nisy saina zao taty amin'ny tena taty dia mba natao amberina hoe ny vazaha zany hoe natao tsy nasandratra tapany fa dia natao ambanimbany mihitsy. Zay ny hitako hoe fa hitsekila ny olona moa zany isin'le hoe fa vita ve ny ady ao anaty farangisosona ny hoe zao dia fa atao le fisaonam-pirenena satria mbola tsisy antoka mihitsy zany raha fahitan'ny olona azy
ahafahana milaza fa voafety zavatra ity. Faharoa eo ihany koa le hoe tsy mamafa, tsy hoe mamafa, tsy hoe manala ny andraikitry ny fanjakana amin'le hoe tena action régalienne moa zany le fonction régalienne, le hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany amin'le hoe ny vavaka zany amin'ny lafiny anankiray. Misy manao fanamarihana zay ihany koa i Constant Ravelson satria hoe marina didy lehibe ny fanjakana amin'ny lafiny le resaka hoe ny marina no fenofitandro filaminantsika tsy raha hoe ny isa fa adidiny mihitsy ny mikarakara ny fiarovana ny aina sy ny fananany vahoaka eto amin'ny firenena zay entiny adidiny mihitsy ka ny hoe tsisy fotoana safidinange raha tsy nanao fisaonana koa zao androany dia hoe toatrany tsy mandraraha mihitsy fa everiko fa raha misy fandanjalanjantsika dia zao iny fisaonana ary mifantoka ary miara-miondrika amin'izay atreto aloha fa na ny fotoam-bavaka eo ary mba faniriana tena faniriana mihitsy ny itsinjon'ny rehefa avy eo dia ahoantsika ahoana ny atao fa tsy sanatry fisehoana mijoro misaona manao fotoam-bavaka dia ohatrany sanatry hoe dia vitan'izay ka izay indrindra no mahatonga antsika tonga eto androany na dia hoe tsy fiasana aza ny atongavana eto dia hijery hoe ahoana fa ny vahoaka mahatsiaro valala voatango ary lalaovan'ny mpamendro fendro zay no mahatonga an'le mitodika foana any amin'le hoe ty fanjakana ity tsy maharo ny vahoaka sy ny sisa refesiny zay manao an'io mihitsy le fahefan'ny fitondram-panjakana hiaro ny vahoaka sy ny fananany tena refesiny ka ahoana ny ho ataotsika manomboka izao aorinan'ny fisaonana andro fisaonana aorinan'ny fotoam-bavaka ahoana ny ataotsika efa nampiseho endrika eny ihany ny fitondram-panjakana ankoatra ny ankety isan-karazany dia hitanao hoe ny mpitandro filaminana mifanjoy mihingamba tsy folofolo izy ireny mandeha eny kanefa ny tsy fito andro anatin'ny herinandro ary 4 ora isan'andro ary mandava-taona akory no ahafahana manao an'izay ary tsy maintsy misy elanelam-potoana foana eo amin'ny hoe iny eny fa misy tokoa atsy miaran-doza amin'ilay izy ny anelakelatrano moa dia tsy ho hitan'ireny akoriny tsy maintsy misy elanelam-potoana foana eo amin'ny zava-manjo sy ny atongavan'ny mpitandro filaminana dia eo no misy zava-dehibe tokony fampitaniantsika eto androany satria ao anatin'izay ihany koa mantsiny ity resaka ny fampiasana ny teknôlôjia ity dia isany nanafaingana be le fivoaran'ny tsy hoe fivoarany moa zany fa le hoe ohatrany hoe miomby be zany raha fa dinihana fa io tranga fahaverezina mantsy taloha ny zavatra hita Constant Ravelson dia reny potoan'ny jirama potoan'ny telma reny dia ahitana petadridriny kely hoe fahaverezana olona mba mitady fa zao anazy lasa nety amin'ny tambazotra serasera izy dia tena mandeha be zany tselatra be tonga dia lasa ao anatin'le izy ka zany rehetrarehetra zany koa dia tsy maintsy tafiditra ao anatiny hoe ahoana ny misy ny tena izy misy ny raiky tahotra dia manjary ohatrany hoe tena izy fa misy koa ny misy mivoy koa io misy mivoy koa le izy io zany ny apetrako hoe tonga ny fotoana tokony ampisehoany ny fitondrana fanavoazana ny repoblika ity zany repoblika zany dia vahoaka aloha mialohan'ny zavatra rehetra tonga zao ny fotoana ampisehoana hoe tena ifampatoky amin'ny fiarovana sy ny fifampiarovana ny fitondrana sy ny sarababem-bahoaka mitodika amin'ilay sarababem-bahoaka efa resakitsika kely teto ihany tamin'ny heriny rehefa miteny ny présidan'ny fanavoazana ny repoblika hoe tsangano ny
andro masy bokon'olona itiandray mandeha ty angamba de mba andro masy bokon'olona hafa mihitsy fa tsy andro masy bokon'olona baikony distrika. Ny tiako lazaina de hoe tonga zao fotoana tokony ifandaminany samby vahoaka, ifandaminany samby fokon'olona ny fomba ho ataony isorohana zay mety ho loza mitatao, anatrehany zay loza miatra ary ahafahany inona lazany hoe neutraliser, ahafahany manao tsy hafa mihetsika zay mampidoza azy amin'ny zavatra sahala am'izao na de mbola tsy eo ary mpitandro filaminana. Ary zay andro masy bokon'olona karazany vaovao zay de tokony ho ampiana sy misy tatsoroky ny mpitandro filaminana. Reo manko ny manam-pahaizana, reo ny professionnel hoy ny fitenenana azy, reo ny manana ny teknika am'izany fisorohana, am'izany fierovatena ny vahoaka zany ary amin'ny fiatrehana ny fahavalo. Ny am'ty ndray mandeha ty ngamba mba efa ho tsapatsika am'izay fa tsy hoe 4 ora ary anatin'ny 7 andro ary mandavataona de afaka hanao an'io foana mpitandro filaminana. Ary ohatra lavalava kely ny fitenenako fa izy ty angeha raha mitsikaritra tsara tsika zay tany amin'ny tantaram-pirenena, tany amin'ny fitondram-panjaka taloha tany efa nisy ihany ny sahala am'izay. Raha vao misy mpitondra loza be efa faraparan'ny fitondrana na vao afaka amin'ny fitondrana de ohatran'ny matololo zay ny vahoaka, ohatran'ny andairana tahotra sy fampirorona zay ny vahoaka ohatran'izao manjo ankehitriny zao. Marefo eo anatrehan'le tahotra le vahoaka. Izy ty tsy azo atao fotsiny hoe oka mba ho tony. Zay foana manko ny litania, oka mba ho tony. Tsy azo atao fotsiny hoe matokisa ny fitondrana. Tsy azo atao fotsiny hoe manajà lalàna, ataovy araky ny lalàna, satria aina miatra manaina le izy ka ny hany lalana de zay ihany mifamatotra sy miara-miosona ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka any amin'ny fokontany any ary mahasaha mametraka fitokisana an'izay fidin'ny vahoaka any amin'ny fokon'olona any ho amin'ity raharaha ity aloha amin'ny fitandrona ny aina sy ny fananana ary de miara-miasa mpitandro filaminana, ny fitondram-panjakana sy ny solotena atsangan'ny vahoaka hiaro ny inona fa tao anatin'ireny ataontsika hoe assise samihafa zay nataon'ireo ataontsika hoe vondrona samihafa amin'ny fitandrona ny filaminana reny dia efa nidinika ny amin'izany satria fandresana teo ny ahoana ny amerenana ny fitokisana, ahoana ny sinyny hoe fiaraha-miasa akaikikaiky kokoa amin'ny fitandrona ny filaminana, mbola mitatratra any amin'ny resaka fitsarana koa moa zay resaka zay ary reo sambandreo de efa samy nanao ataontsika hoe feonambe dinika mikatitrahany sy ny sisa ny amin'ny sy tafiditra ao anatin'izay le eo ny fahaleovan-tenany eo amin'ny lafiny ataontsika hoe koa amin'ny hoe amerenana ny fitokisana amin'ny vahoaka. Mety ho zay ihany koa no mahatonga ny eo amin'ny antenimieram-pirenena angamba constant Velson le ataontsika hoe le zavatra nitranga tato ato zany de somary teo alolo teo mantsy ny ohatra somary nisy fanamarihana mba tsy ilazana fanakianana hoe fa inona zany le endrika fanovana na fanaovozana mba ataony ao amin'ny antenimieram-pirenena eo fa mety tafiditra anatin'izany mety le hoe ndao ary fa ho jerenay ity resaka jirama zay nanahirany ity satria antony ataontsika hoe vanjana ampitsefitra ny zavatra rehetrarehetra tamin'ny